aoka ho vonina anareo aleo miaritra ny fahoriana amin'ny fanaovantsoa ino te miasina avy amin'ny baiboly ny ndramina ka anankalazana ny taom-pikatroana eo anivon'ny antiliny Madagasikara teo sisy toliary ny alahady lasa teo no tanterahana tao Parasamfily ny velona mampanompona ho an'ireo tompona andraikitra hitantana ny antiliny Madagasikara misy avalo ireo filoha lefitra mpanampy ny dioseze dimy kosa ireo filohan'ny sampana fanahy mahana tiaray kosa no filohan'ny fitantanana ka Boje no filohan'ny dioseze izay nankatoavin'ny foibe avy an'Antananarivo ny ray ampanahy sy ireo maserazoky ampanahy no nitarika amin'ny fotoam-pivavahana no tron'ireo mpikatroka antily manerana ny dioseze sy ireo kristianina maro